olona fahaenina matin'ny coronavirus tsy nisy aretina ny taiza fa tazo no nidirany hopitaly. Tsy fandoavana ny ofan'ireo 4 Covid-19 mitaky ny zolo ireo mpandraratsy miankina. Krizin'ny coronavirus tsy tokony ho sahirana ny vahoaka raha hain'ny fanjakana ny mijery ny laharam-pahamehana. Sabotsy 30 sy 4 arivo amin'ny kafaliana sy ampitiavana indray tompoky lasy tompoky vavy no androsoana ao tokantranonao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ity takariva ity. Manasa mampanajana sy ampitiavana izay hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Miaratsy ny toedrarà mahakasika ny coronavirus eto Madagasikara satria dia amin'ny alahelo lehibe no hanambarana fa mitombo ray indray nisan'ireo maty vokatry ity valana aretina ity. Tao Tamatavy nisy izany valana aretina izany ary nisy tombo ray araka nambara teo enina zany ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus namony ainy. Mahatratra 80 ireo tranga vaovao tamin'ity androany ity avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritany Toamasina izy ireo. 27 ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimikaretina hatramin'izay nidirany teto Madagasikara ary 720 sy 500 ireo olona mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana raha toa ka 520 kosa ny olona efa sitrana tao anatin'izay fotoana izay. Fa vaovao milatsaka ny takariva teo ihany koa araka ny filan-kevitra ny minisitra dia miditra amin'ny andihan'ny fahaenina amin'ny amiana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara dia mitondra fakahirezana indray ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo hiatrika ny 5 andro manaraka. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray izay mifanindry sy mifanina amin'izay resaka coronavirus izay araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia omaly alina nondaosany fahafatesana ilay tovovavy iray tao Toamasina raha ny fantatra moa dia mitondra ny tsimikaretina coronavirus ity tovovavy ity. Androany dia nisy ny tafa nataon'ny fianakaviany tamin'ny mpanao gazety. Joël Rakotomalala ao amin'ny MBS Toamasina, Andra Rakotomalala. Tovovavy 27 taona no olona fahaenina matin'ny Covid-19. Vadina Tatsambo izy io mipetraka ao Toamasina ary mbola tsy eto an-toerana ny vadiny. Resaka tazony ny idirany tao amin'ny hopitaly raha ny vaovao. Ny ombony aretiny ka voatery izy nafindra tao amin'ny manara-penitra. Pozitif amin'ny coronavirus ity tovovavy ity. Omaly zoma izy nandao tany satria tsy tana intsony ny ainy vokatry ny fahasemporana. Amin'ny samedi izy nentina eto amin'ny clinique dia mandreniny izy transférena tao l'hôpital be. Tao l'hôpital be aho izy rehefa transférena manara-penitra dia tonga taty dimanche eo. Tonga tao manara-penitra taty dimanche tonga dia mibloqué anjare takeo zany dia nalainjare raha anazy ataonjare test zany ty. Lundi après-midi aho izy rehefa nivaly test positif grave. Avy takeo efa nitazominjare taty zany izy. Dia faharoa magnaraka zany resaka sakafo koa zany. Mandeha magnatitra sakafo zay izy zany mbo misy raha tiany hohanina. Tonga teteo manomboka 7 heures mandrainy mbo mila raha mafana. Amin'ny raika ambin'ny folo sasany zay vao tafiditra koa sakafo. Zay ka hitako tegna faiblage zany. Tara be ilay fitongavana sakafo aminazy. Avy akeo fahatelo magnaraka zany gaga zay aho izy nataonjare positif grave nefa même pas 24 heures zany dia efa nivaly ilay test positif grave. Nefa zay la famille zany mbola tsisy vantso samby araiky auto test na ino hoe izy ataonjare positif. Zay zany fahaefatra misy an'ilay zany igny tsy fantany ilay fanafody nataonjare taminazy tagnatiny tao fa misy resaka ordonnance miboaka tao amin'ny ivelany taty dia nipayena. No mivalaka zay mbola nipaye fanafody kao 30 minutes après igny ngamba izy maty. Nanano sarotra be ny fitsaboana raha ny fampitam-baovao. Fantatra mantsy fa nanana olana ara-pamatsiana oxygène ny ao amin'ny hopitaly manaram-penitra amin'izao fotoana. Za aloha mbola tsy ary nahita tsy ary nitretra aretin'ny teza zany. Za mbola tsy fa zareo foana volana hoe estomac anazy zareo efa potika misy karazana fanafody estomac zany resaka estomac zany volana zareo fa igny tsy hainay zay tsy tagnatiny ta. Fa inona ilay aretin'ny diran'ny hopitaly tamin'ny voalohany indrindra? Tazo. Efa misy 3 semaines taloha zany na sarotry volana volana ndraiky zany fa izy efa naritazo ary izy olo mahavita mihevoka isan'andro ary izy tsy dia miboaka trano.
tsy toy mividy raha mikaraha fa diany zay ohatra atao mazava ho azy fa misy ny fepetra tsy maintsy arahana rehefa misy ny matin'ny coronavirus ohatran'izao. Fianakavianany mirahavavy zay zany nanasa ananjy takao zany nampidion'ireo hoe nanasa ananjy takao navelany kasika ihany kasika ananjy fa nataon'jareo protection le fataon'jareo io igny zany nanasa ananjy takao io aiza zaleny namen'jareo alalina ndraiky eo andeko amin'ny cimetière vazaha nareo ihany mandevina anazy ya zay no zareo fa ya mila distance zany mbola iny vaovao mampalahelo izay teo mirindra tsara ny Mathieu Prince iny ihany koa tompoko lasy tokovavy no epitantsika hijanonana ao amin'ny faritany Tomasina ao ihany. Mafampana amin'izao fotoana izao ny resaka fahasalamana ao amin'ity faritany Tomasina ity noho ny fahamaroan'ireo olona mitondra ny tsimokaritina Covid-19 nisy androany ny fanambaran'ny mpitsabo iray tany antoerana. Fanadihadiny ny zavandremahefa eo amin'ny sariny tahiriny aina. Androany 3 Mey 2024 tafakatra 727 ny totaly be an'ireo mitondra ny tsimokaritina coronavirus eto Madagasikara. Raha ny 727 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. 70 ny tranga vaovao amin'ny androany ary marary iray vaovao no fantatra fa namony ainy. Io indray ny tatitry ny CCO momba ny trangan'aretina coronavirus androany tsy mitsaha mitombo. Raha ny fantatra dia ny 720 amin'ireo tranga vaovao androany ireo dia avy any Tomasina avokoa. Ny tsorovavolombelona ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana any Tomasina fa isan'ireo mitondra faisana amin'ity valanaretana ity izy ireo amin'izao fotoana. Misy dokotera namanay mpiasa ao amin'ny hopitaly Morafeno izay voan'ny coronavirus ary hospitalisé hatramin'izao. Misy koa ireo mpitsabo mpanampy sy mpianatra ho mpitsabo izay voan'ny coronavirus. Tsy fahampian'ny fitaovana entin'ireo mpitsabo miaro ny tenany eo am-panaovana ny asa ve no antony izany. Raha nanao fanambarana mantsy ny syndicat-ny mpitsabo omaly dia zara raha misy ny fitaovana ampiasain'izy ireo entin'ny manantanteraka ny asany. Hitsankilany, maninona tsy ambara amin'ny aino aman-jery amin'ilay fandarana manokana isaky ny amin'ny 2 ora tolakandro fa misy amin'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana no mitondra ny tsimokaritina. Fa iza marina ilay mangarahary. Mbola amin'izay resaka coronavirus ny fiainam-pirenena izay ihany na dia miaina ao anatin'ny ame anara-pahasalamana tanteraka aza ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia misy ny fanamariana sy ny fanokevitra avy amin'ny mpanao politika sy ny olon-tsotra taraka ity fanadihadiana hoentin'ny Germaine Menjanahary indratrary Andry Rakotomalala ity. Tsy misy paikady matotra koa tsy mahagaga raha tsy mitsaha mitombo ny isan'ny olona mitondra ny tsimokaritina coronavirus eto amintsika. Tsy amena ara-pahasalamana mantsy no tazana fa kajikajy politika miendrika fampelezan-kevitra tahaka ilay ambulance natolotra tany Tomasina izay nasiana ny anaran'ny filoham-pirenena. Tsy fahita eran'izao tontolo izao mihitsy. Tsy mety zay. Tsy an'ny any Rajoelina ny ilay ambulance any fitondram-panjakana. Rajoelina zany mandalo amin'ny fitondram-panjakana io. Ka maninona atao anaran'olona ny fanampiana. Raha maninona natao hoe fitondrana malagasy. Tsy mety zany amiko. Ka izay tsy mety tokony fafana zany anaran'izany tompoko. Avy aminazy kosa ange le fanampiana. Tsy avy aminazy fa tsy avy amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Izy tsy filoham-pirenena tena natra za nanaiky. Raha mbola izy tsy mpitondra nanaiky aho. Fa izy nefa mpitondra izy ray aman-dreniny malagasy. Ny fanampiana amieny any Rajoelina amin'izao fotoana tsy amin'ny anaran'ny tenany tsony fa amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy. Mbola tsy fotoanan'ny fampelezan-kevitra anetsika zao hoe. Aleo tonga amin'ny 2023 ataony zany tsy problème zany. Raha mbola ilatsaka izy. Fa zao mbola tsy fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Ny fahasahiranan'ny vahoaka ny tokony reglen'ny mpitondra fanjakana haingana faran'izay haingana ary ny fanampiana tokony aparitana amin'izay araka zay tokony ho izy. Ary anjaran'ny fitondram-panjakana koa ny mandamina ny fanampiana zany fa anjaran'ny vahoaka. Ny vahoaka mijinja le zavatra omen'ny mpitondra fanjakana. Fa ny fanjakana no mandamina zay na asany zay. Alaminy zay mba tsy seny hoe
tsy tonga pakany am'le tokony mena azy zegny zava-misy zao lo rano natsangana tsy naomby voarafa ndray raha mpitsoriva amin'ny fito sasany moa no anaranao ny andindininy fanazavana iny ao anatin'ny fandarana dinika irana amin'ny Germaine Menjanahary hatrany fa eo amin'izay fanazavany ny antoko politika sy ireo mpanao politika ny olotsotra izay ihany ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hisy ny fahasahiranana ho an'ny vahoaka ny amin'ny fiatrehana ny fihibohana raha tena mahafantatra ny lahara-pahamehana ny mpitondra ary nanao-hetsika sosialy androany nisy olombavombahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahaenina izay nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety Molored Berton sy Tokra Marola. Tsy vahaolana ny fanerenan'ny malagasy hiboka raha tsy omena azy ny sakafo sy ny filana amin'ny maha-olombelona azy. Tsy hisy anaraka mihitsy ny toromarika omen'ny mpitondra raha mbola tsy mahatoky azy ny olom-pirenena. Tsy mahay mijery ny lahara-pahamehana zany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Satria tokony ady amin'ny coronavirus no atao ary ady amin'ny fanitrana fa zavatra hafa indray any mamaky azy. Saka tena mampiomehy ary mahasorena satria efa resabe eny amin'ny radio, télé, anaty bus ary indrindra fa amin'ny réseaux sociaux 8 milliards d'arary zany volam-pezana ary matoa nisy ny feo dia misy antony zany ary hitantsika fa ny tompona andraikitra eto amin'ny fitondram-panjakana anisan'ny any ankilany député IRD dia anisan'ny manakina sy fitantanana nataon'ny ministera ny fanabeazana izay koa dia mahita fa akoatrin'io dia misy tena maro zavatra tsy mety ao anatin'io ministera io ary tsy io ihany fa io loha zao no tena hita mibaribary amin'izao fotoana dia sany ministra ve no miteny hoe efa saika misy zay efa saika atao lahara-pahamehana io dia lahara-pahamehanao ve raha matoa ministra sy ny mpiara-miasa aminao mpampianatra re efa tsy mihinan-kanina tsy mahazo ny subvention dia sanao ve no miteny an'izany ny vacation dia mbola tsy azo ny subvention fa tara 9 mois 10 mois ny mpampianatra privé koa dia tsy menao subvention raha menao ary dia kely ary mbola betabe no tsy mahazo reny aloha jereny ny mpandraraha ny mpampianatra reny zay omeo fitaovana ny mpianatra ao anatin'izy ndray aman-dreny ny mpianatra misy any zany zay vototra reny aloha jerena fa resaka bombovy natao lahara-pahamehana zay no teneniko hoe tsy hain'ny fitondrana amin'izao indrindra fa ny gouvernement no mijery no atao hoe lahara-pahamehana zany ao anatin'izay rehetra erreur be mihitsy ary tena ary izy efa ny aiky hoe saika atao dia inona moa misy impact inona n'olona ny bombo nefa ny mpampianatra efa maty asa na dia efa ato anatin'ny fahasahiranana lalina aza ny vahoaka malagasy mbola manjaka ny fanavakavahana eo amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana amin'izao fihibohana izao. Tsisy tongana vahoaka ny tosika fameno sy ny fanomezana amin'ny fanjakana fa ny député indray zao no manao ny asan'ny fanjakana manome zavatra ho an'ny vahoaka zay zao mizaraka sibosy vary ho an'ny vahoaka satria vahoaka amin'izao fotoana izao dia tena reraka dia reraka tokoa regny hitantsika regny olona eny amin'ny sisiny regny tsy raharahara ho azy regny ny anoanana regny fa tsy hoe ny anoanana sy ny adi-tsaina zay mahazo azy mandeha voaka ny trano maraina hariva nefa tsisy nininona hoentiny fa dia manjanaka ao an-trano ao mitamana hoe mitondra zay vadiko zay fa mivoaka ny trano nefa tsisy nininona ary ny zavatra angatana koa amin'ny resaka polisy tena manao tsy fanao mahitsy le polisy sao dia mieritreritra izy hoe agny amin'ny vahoaka eny va dia manjanany nefa ny olona mivarotra maraina kotabasina mifiry maraina tsisy nininona tsisy sakafo ny mba angatana vahoaka mba omeo any vahoaka aloha ny zavatra tokony omena azy ny sakafo dia tsisy olona mivoaka ny trano zany io raha omenao hanina isa-tokantrano izy fa kanora mbola mivoaka tsy mandray fepetra amin'ny zay tokony omeny fanjakana hoe miboa non izy. Ny tsinjo manokana n'ireo mponina niara ny fanilikiliana tamin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina androany vary 120 kitapo ary arovava miisa 5 alina no nozaraina tamin'ny solotena ny Fokotim avy amin'ny Fokotany miisa 130 mandrafitra ny Ambomanarina. Ny androany zany dia ny antso ny Fokotim zay braon'ny Fokotim rehetra tety Ambomanarina sy ny Distim ny tenanay nanazava ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny ary nanazava koa zany ny toetra ratsy tokony atao zany amin'ny ady amin'ny coronavirus ity ary eto dia mamarianay fa ny tenako dia amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ary maha-olom-pirenena dia efa nanampy ny olona sahirana tamin'izao coronavirus izao nanome vary menaka savony
zay tratra zany dia nampiana ny olona sahirana ary mena daholo na ny tiako komika ao Madagasikara mpikambana na TGV na SVM tsy manavaka mihitsy zany ny tenanay dia androany zany dia nampiantso an'ireto barao ny foko ty maretra isaka ndraiky amin'ny telopolika foko tany mba nitondra ny anjara birikany koa zay ary eto koa zay dia nanazava ny olona hoe inona le vatsy tsinjo sy le tosika fameno io dia nazava tsara fa io dia fanampiana avy amin'ny mpamatsy vola ary misy apahany avy amin'ny volam-panjakana zany hoe volam-bahoaka ka tokony hisitraka an'izany daholy ny vahoaka rehetra isa-tokantrano indrindra fito Antananarivo renivohitra dia nazavaina zareo koa fa reo fanampin'ireo dia tsy any atoko politika akory tsy ana solombavam-bahoaka izay misy manao propagande sady mpamita-bahoaka zay manao an'izay tsy any fokotany io na filopokotany io na ny mpiara-miasa aminy fa ho an'ny vahoaka malagasy dia tokony hisitraka an'izay zany izy ireo ka sosikevitra ho aminay ty izao ny fanomezana an'io dia tokony mena tantanan'ny hery velona ny fokotany eo an-tanàna ina moa natao hoe hery velona ny société civile ny ONG ny fikambanana ampanao asa soa fiarahamonina pirenareo zany no tokony anisany anatevina ny fizarana an'io dia tsisy fanavakavahana izy satria hita amin'izao fa tsy mangarahara fa misy fanodikodonana reo fanampiana zay atao amin'ireo vahoaka indrindra fety aminay ety mbo manarina zay madio zay tsy madio fa tena maloto ny fizarana an'izany zany fa eo amin'ny tantsorika omen'ny olom-pirenena amin'ny fanjakana amin'izao fiatrehana ny aretina Covid-19 eto amintsika izao dia nampiantso mpanao gazety teny anosy androany ireo mpandra ratsy miankina mpampanofa fiara eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany naneo ny alahelony izy ireo tamin'ny fionany tamin'ny mpanao gazety rahanao mirindra tsara ny Andra Kotomalala. Vao nanomboka ny krizin'ny Covid-19 dia ny rahantsika nahita ireny 4x4 vaovao be nezinezina eran'ny tanàna ireny nitondra mpitsabo sy ny mpanampy azy ny mpitandro ny filaminana andeha hitsirika ireny olona iverina fa tratra ny Covid-19 ireny no asany 4x4 nofaina ny akamaroan'izy ireny anapandra ratsy miankina izay misehatra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ireny ankehitriny tsy mbola nahazo ny ofan'ny fiara ireo mpandraraha ireo. Ny zava-misy zany dia tamin'ny volana marsa nisy ny filazan'ny filoham-pirenena mikasika an'ity Covid-19 ty fa tsy maintsy hokarohana ilay olona rehetra zay nandeha tamin'ny fiaramanidina tonga teto Madagasikara dia tamin'izay fotoana zay nila fiara ny fitondram-panjakana ny ainga avy ato amin'ny ministera ny fizahan-tany ny ilain'ny fanjakana moa tamin'izany dia hoe 54 no ilainy dia nanampy an'ilay fiara tôbilim-panjakana izay plaque rouge reny dia izay no natonga anay anatanteraka n'ilay asa zany tany amin'izany vao miainga vao nanomboka zany ny fitsirihana fitadiavana ireo olana tamin'ireo vola ireo tanterahany zany nandritry ny te 15 andro izay no nampandreketina anay ny antony atongavany eto dia efa tapitra tamin'izany andro zany ny asana mpandreketina anay fa miandro kosa nefa izahay efa volana mahery kely ny fandoavana ny ofan'ireo fiara anay ireo aminay amin'ny sehatry ny fizahan-tany moa dia matetika misy foana ny vao miainga ny asa dia misy fandoavana ny 10 isan-jato vita ny asa pihena ny aloha ny 10 isan-jato tamin'ity moa zany fantatra ny fahasahiranan'ny fanjakana dia nandrasana mihitsy ny fahavitany asa nalefa ny facture tamin'izany andro zany efa araka lazaiko hoe efa ndray volana mahery kely zao ny facture no lasa mbola tsy hita ihany ny paiement amin'izao fotoana. Ho anjara birika amin'ny ady amin'ny coronavirus avy amin'ireto mpandraraha ireto dia nampianatra amin'ny 10 isan-jato ny ofan'ny fiara izy ireo saingina efa nanao izany aza dia mbola baraingo ny fandoavana ny volan'izy ireo efa maro anefa ny dingana narahina tany amin'ny voaniainga mihitsy ny fifanarahana dia nisy any ministre ny intérieur président ina moa zany izy président CCO i dossier izay anisany anio milaza fa reto le fiara 10 reto ny ofan'izay fiara izay efa voatety ny ainga tato nandalo finance satria zay ny eritreritra hoe mandalo finance tsy mandalo tsy fantatra aloha satria le izy fifanarahana degré à gré angamba fahafantarany azy dia efa tonga tany amin'ny CCO izay ireo no dingana efa nampahafantarana ary nale
mikasika an'io dossier anaion. Miandrana fandraisana andraikitra aingana amin'ny fitondram-panjakana ireto mpandrara ireto satria ankinan'ny fivelomana izany. Ny tontolon'ny fizahantany raha teo efa anatin'ny amehana ka mbola tsy misy antenaina. Fa eo amin'ny vaovao makasika ny fanarenana ny rovana Antananarivo amin'izao fotoana izao kosa indray antsika manohy ny vaovao. Mirarakopana ny fitakiana ataon'ireo olom-pirenena ny ampitsarana ny fananganana Colisée ao anaty rova ary mitsipaka ity tetikasy ity ihany koa ny vovonan'ny taranaky ny Andriamanjaka eto Imerina. Ny andindin'izay ao amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malalatra zany. Ny eto Madagasikara dia ny vohitra misy asina, ny tany misy fadiny, ny tany misy andriana ary ny Andriamanjaka manan-taranaka. Ireo ny fehezanteny noentin'ireo mpikambana ao amin'ny vovonan'ny taranaky ny Andriamanjaka eto Imerina mitaky ny fampitsarana ny fananganana foto-drafitrasa ao anatin'ny rovana Nalamanga. Entitra izy ireo ary tsy misy atakandro ny fitakiana. Izahay taranaka ny Andriamanjaka rehetra ny fandimby ny tonga teto Imerina hotronony ireo mpandala sy mpiara-ny fomba sy ny asana ary ny fady eto Imerina dia manambara fa voalohany tsekenay ny fananganana io kianja masoandro Colisée izay atao ao anaty rovana Lalamanga io fa sady ho tafady no fanovana tantara. Faharoa, mitaka ny fampiatona ny asa. Fahatelo, mitaka ny fandravana azy any amin'ny fotony tsy misy atakandro ary famerenana amin'ny laoniny raha sisa tsy may arahana fomba sy fanao ho fanalana faditra izay tsy maintsy hatrehany taranaka sy ny mpitana fomba. Miantso izay herivelona rehetra mitovy tanjona aminay izay fanometanana. Natao teto Antananarivo androany faha 27 Mei 2020. Fa mbola vaovao mifampitohy amin'izay hatrany dia nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ny général Ramakavelo Désiré mikasika ity fanarenana ny rova ity izay anisany mitsipaka sy tsy mankasitraka izany fananganana Colisée izany. Ny andindin'izay hoentin'ny Lorette Berton sary ny Tokara Marola. Tsy raharahan Antananarivo irery ny momba ny vakoka izay misy fikitiana etsy amin'ny rovan'ny Manjakamiadana eny amin'ny La Haute-Ville n'Antananarivo fa mahakasika ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara. Tena mariky ny fiandrianam-pirenena io. Efa io vakoka io no tapaporoana sisa tsy may vavolombelon'ny tantara sy maneho ny maha-malagasy tsy tokony ho tengenana endrika vahiny indray izany. Arovako ny rova fa lovako. Zany lova zany ege dia mepita mihitsy eo amin'ny taranaka faramandimby. Olombitsy nandray fanapahan-kevitra olona atao folo angamba nandray fanapahan-kevitra ny zavatra tokony atao ara ho dia izao nahatsona mihitsy ny amin'ny isa-paritany dia isa-paritany ihany mihitsy no mamoaka izay zavatra mba etaetany mikasika ny rova. Unité nationale io e raha vitatsika tsara ny makarakara momba an'io rova io tena anisan'ny fomba ahafahana manamafy ny cohésion nationale mihitsy io. Mananjoany meny heviny sy ny fomba fijery ny malagasy rehetra hatrany amin'ny faritra fa tsy tokony hijanona ho rarahana Antananarivo irery ny fikitiana na fanovana ny vakom-pirenena tahaka izao. Fa tsy ny général Ramakavelo fa vaovao makasika ity resaka fikitiana ny rova Manjakamiadana ity ihany izany hoe amin'ny lafin'ny kolotsaina dia misy ihany koa ny teny amin'ny tranobe ny Imerina tany Ambohimanga ireo ray aman-dreny ara-drazana mitahiry ny asin'ny mpiandrianana ny mitondra fanehoan-kevitra tamin'ity androany ity. Ravirazavi-pahenina sy Mathieu Prince mitatitra ny vaovao. Tsy nisy ny fakan-kevitra na koa fampidirana ireo taranaka andriana sy ireo mandinika ny kolotsaina anatin'ilay komita natsangana ho fananganana Colisée ny anaty rova. Nantanteny ireto taranaka andriana sy ireo mandinika ny kolotsaina ireto ny amin'ny tanjona tia ny fanjakana iaviana. Rova moderna ve no tia ny fanjakana atao eny anaty rova? Rova izay sady tsy kolotsaina gasintsony fa vahiny fanontaniana maro no mipetraka. Tsy an'ny Merina rery ny rova Manjakamiadana fa ny Madagasikara ray manontolo. Kanefany mahakasika firazanana izy io satria ny razan'ny malagasy taloha no nanao azy ary ara-pomba zany ara-piasinana no nanaovany azy. Misy sata roa samihafa. Ny sata napetraky ny mpanjaka tamin'ny andro fahampanjaka amin'ny fiadidinany rova sy ny mahakasika momba ny rova eto Madagasikara zany dia
mbola ajaina sy toavin'ireo malagasy rehetra ny mahakasika ny fahendrena sy ny hasipendrianana ao anatiny. Zay zany marihana eo anatrenareo fa ny tao anatin'ny foko 2020 sy ny tranoben'ny merina dia tsy na iray azy dia tsy misy ao anatin'le komity atao hoe komity scientifique. Tsy fantatray na antony politika no nanaovana azy, tsy fantatray na antony ekonomika, tsy fantatray koa na antony ara-sosialy sy fiarahamoniny pirenena. Mbola amin'izay fa nikevitra ray aman-dreny ara-drazana teny Ambohimangatrano moa dia anisany nanao hevitra ihany koa izy ireo mahakasika ny fanaovana fikasana anaovana andrana amin'ny vaksiny fanefitry ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Ravirazafa Maherina sy Mathieu Prince Atrany. Tsy mitsamtombo ny olona mirary ny coronavirus isan'andro raha ny androany ny ampirainina mony any arenimpolo ny tranga vavao mahomby tokoa ve ilay CVO sa ianina ampitomboina ny asa ahafahana indray manao ny andrana amin'ny vaksiny izay mbola tsy ambaratelo ny fanafodina anamboarana izany. Ny mangarara amin'ny lafirehetra ny takiny vahoaka ny fampisehoana fanjakana malagasy fa resy tokoa ny aretina toy ny nambara ny filohatrany amboalohany samy miandry ny rehetra hatramin'izao miandry ny sinisitrana marobe ary ny enany marary. Ka raha fanandramana zany no atao zavatra mikasika manaina dia tsaratsara kokoa zany andramana amin'ny kisolo le vaksiny dia andramana amin'ny voalavo vao zay vao andramana amin'ny gasy. Tokony azavatsara amin'ny malagasy ny fampiasana fanefitra na fitsabona fa mahatonga malagasy misalasala dia mifangaro zany ny officiel sy ny naturel ao anatin'izy io. Ny tambavy naturel, ny fahefana mampinana an'le tambavy officiel. Fa rehefa tsy fantany kosa izy tsy mahafantatra izy gasy zany tsy mihinana hena tsy fantatra anarana ary ny gasy tsy mandady amin'ny azo tsy fantatra dia manjary misalasala ny gasy mampiasa azy sy mampinana azy. Kanefa iny fisalasalan'ny gasy mihinana na misotro zavatra tsy fantany iny dia fahefam-panjakana no manaloka azy eo an-daniny eo mampinana azy. Anisany namoaka vaovao ihany koa tamin'ity androany ity ny au niveau ny firaisamon'ny pirenena monde et justice. Anisany resahany tao anatin'izany moa ny resaka ao anatin'ny ankolafikery miatrika ny valaretina coronavirus sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Efa maro ireo nampiakapeo momba ny fananganana sy famoronana Colisée ao anatin'ny rova Manjakamiadana ankehitriny. Ankoatran'ireo malagasy eto toerana nampiakapeo tamin'ny alalan'ny famoahana fampitambavao ihany koa ny firaisamonim-pirenena Monde Justice Madagasikara any la Frantsa any. Manaitra sain'ny mpitondra fanjakana ary mangataka amin'ny tokony hitandrona toy ny Anakandriamaso ny fiandrianam-pirenena sy ny asina ao anatin'izany rova izany. Tsy mandany fikitiana ny rova Manjakamiadana ity firaisamonim-pirenena ity saingy kosa miantso amin'ny tokony anajana izany toy ny teo aloha fa tsy tokony amoronana zavatra hafa toy ny Colisée io. Ankoatr'izay dia nasiany Monde Justice resaka ihany koa ny momban-draram-pirenena amin'ny ankapobeny ka manao antsoava izy ireo mba tsy handray fahavalon'ny vahoaka malagasy amin'izao ady atrehana eto amin'ny firenena izao ny mpitondra fanjakana. Miantso ny fanjakana fohy be ihany koa izy ireo mba tsy hanao fanararotam-pahefana ny fahefana izay nampidramin'ny vahoaka ny mpitondra. Mangataka nisy ny ady hevitra malalaka ity firaisamonim-pirenena ity mba ho fitandrona ny fihavanana malagasy izay inahorava noho ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Vao amin'ny tontolon'ny fanabeazana dia nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny sekoly tsy miankina teny Ambohijatovo teny. Ny andindinin'izay moa rahanao amin'ny rindratsariny tahiriny aina fa na dia diny ny zava ndray maefa. Nivoaka tamin'ny fahanginany androany ireo mpikambana eo anivon'ny SEEPM na ny solidarité des enseignants des écoles privées de Madagascar. Ny 12 Mey lasa teo dia efa nisy ny antso nataon'izy ireo tamin'ny tompon'andraiky mpanjakana ny mba hijerenany amin'izy ireo manokana. Hatramin'izao anefa toa mahatsiaro tena ho tsy misy mpiay izy ireo. Tsy zakan'ireo mpampianatra sy mpanabe amin'ny sekoly tsy miankina intsony ny fanaovana tsinotsinona azy ireo ataon'ny fanjakana. Tsy ekena ny fanaovana tsinotsinona ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina. Amafisinay fa na dia mivoaka aza ny subvention 4,4 ariary isan-taona dia maro ny mpampianatra no tsy nisitraka an'izany akory na dia manana autorisation d'enseigner azy.
ny antony tsy avy amin'ny ONEP fa noho ny subvention noho ny budget mahakasika ny subvention io no tokony ampiakarina mba hahafanay rehetra misitraka an'izany. Ny mpampianatra namanay any amin'ny faritra aza moa dia mbola tsy nisy resaka akory mahakasika ny subvention sy ny vacation izy ireo. Heninay ny tarainany ary angatahanay ny hanomezana azy ireo ny anjarany. Amafisinay ihany koa ny hanomezana anay subvention spéciale na fanampy-karama io na solo-karama io izay tenenana azy noho ny tsy fandraisanay karama efa mambolana maro. Mitaky ny jerevany ramatoa minisitra mpiay anay manokana izahay satria raha ny fahalalanay dia izy ny tompona andraikitra voalohan'ny fampianarana eto Madagasikara fa tsy ny amin'ny fanjakana irery ihany aitsy tomboka raha diso izany. Tsy ekenay ny fampisaraham-bazana amin'ny mpampianatra amin'ny alalan'ny fanomezana vatsin-tsinjo ho ana mpampianatra 500 monja nefa efa ho 4,7 alina mahery ny mpanabe amin'ny sekoly tsy miankina na io manana eo na io tsy manana eo. Takinay ny amoana ny zava-misy marina mahakasika ny fanadina-mpanjakana fa mitebiteby ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina dia misedra olana amin'izao fotoanan'ny amenana-pahasalamana izao. Fandanim-bola amin'ny zavatra tsy mitondra makaiza nefa no mahamaika ny ministera mpiay azy ireo. Tsy hitsahatra nitaky vahaolana amin'ny tompona andraikitra araka izany izy ireo. Vokatra izany rehetra izany tompo dia mangavy anareo tompona andraikitra voakasika amin'izany izahay mba voalohany hivoaka amin'ny fahanginana manoloana ny olana trehanay. Faharoa, hanolotra sosikevitra mivaingana hanampy anay hiatrika ny olana vokatry ny amehana fa mijaly izahay sy ny vady aman-janakay. Ary fahatelo, hifanantona aminay amin'ny fomba hanatanterahana izany rehetra izany. Mpampianatra mpanabe izahay dia mangataka amin'ny mpanajana reto tompo. Misy fetrany anefa ny fandeferana satria efa tena tsy zaka intsony ny zava-misy ankehitriny. Miantso ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina manirana nosy ihany koa izy ireo mba hivondrona sy rahina tanteraka amin'izao olana mianjady amin'izy ireo izao. Any amin'ny faritra Matsiatra ambony ihany kosa dia vaovao mahakasika an'izay fitaterana izay ihany. Raikitra nisy avorovoro teo amin'ireo mpamily tao tampon-tanàna ny Fianaratsoa tao tamin'ity androany ity. Mitatitra sy mitantara ny zava-misy mahakasika an'izany moa ny namana mpanao gazety ny MBS any an-toerana baksa eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prasy. Ny fanjakana mihitsy ny miantso ny vahoaka amin'ny fitangoronana raha ny zava-misy teto Fianaratsoa tamin'ity androany ity. Misy ny baiko avy any amin'ny fitantanàna ny faritra Malatatra ambony fa mijanona avokoa ny fiara fitaterana rehetra eto amin'ny tanàna ny Fianaratsoa fa ho anaovana famindrahana DDT ny fiara anio Sabotsy 3 Mey. Raikitra ny Sakoroka, ny korotana ny olona nanomboka tamin'ny fitora maraina ny sasany dia efa tonga teto adiny 4 ny very mbola tsisy zavatra vita hatramin'izao. Tsy misy ny fandaminana matipaika amin'ny fomba hanatanterahana an'izany fitifirana DDT ny ro fiara zany. Lany fotoana, lany andro ary tsisy fidiram-bola androany satria izay ny baiko. Tapaka indray aloha zany ny fidiram-bola kely hiditra eo anivon'ny ankohonana androany ary ny zavatra trehana dia feno tsy fahamatorana sy tsy fahatomombanana ny fanatanterahana azy. Olana le fadaminana sotra le fadaminana zany tsy dia matotra loatra zay le olana sisy pakady matotra tsara am'le fizarana le fanangonana lisansy ny famandrana fanafody hatrazao mbola tsy zatra vitana kely raha firy zao anay sao tamin'ny fito ny tonga teto amin'ny famana sasany maly le organise le izy. Le zavatra zany tsy mandeha araka ny tokony ho izy anay fa lany ray andro manontolo zany eto zay tsy avela miasa nefa le zavatra ataony zareo maly organise dia ahoana zany mba fiheverana anay anay efa tsy nomena tosika efa meno mbola lanina any tsy avela hiasa koa. Mahagaga ny fihetsika ataon'ny mpitondra toy izao satria raha ny fahamehana ara-pahasalamana misy eto Madagasikara dia tsy tokony hisy ny fitangoronana ary anisan'izany ny faritra Malatatra ambony izay tafiditra ao anatin'ny faritra izay voakasiky nyity valana aretiny ity. Raha olon-tsotra na fikambanana na irony mpanao asa soroniny tratra manao zavatra toy izao, inona ny mety ahazo azy? Fa raha ny androany dia narahantsika nahita fa ny fanjakana mihitsy namory olona ary tsy voahaja mazava ho azy ireo fepetra izay tokony arahana amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao, eny hatramin'ny fifampikasoana sy ny elanelana ray metatra. Fa avy any Matsiatra ambony sika dia hitotika any amin'ny faritra Menabe kosa indray. Amin'izao fasahirana mianjady amin'ny vahoaka izao dia nahatsiaro ireo be antitra sy sahirana ihany koa ireo fikambanana tsy miankina tao Morondava tao. Mitatitra ny vaovao moa Irina Rabeony eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prasy hatrany.
mitondra ny anjara birikiny ho an'ireto be antitra miisa efa-jato eto Morondava ireto ihany koa androany ny association Tialongo izay taritin'ny président Mami Claver. Anisan'ny fitsinjovana manokana ho an'ny be antitra izay zavatra noentin'izay eo moa ny vary, ny savony sy ny sakafo maivana ihany koa. Ny zavatra fantatra sy ny hita mantsy dia atao zary lasa ambanin-javatra ireto be antitra ireto eto Morondava ary nandritra n'izay fotoana ny sin'ny Covid-19 izay dia toa mbola tsy hita ny andraikitra na ny fepetra izay raisin'ny fitondram-panjakana manoloana nyreto be antitra na ny vahoaka rehetra eto Morondava ireto ka anisan'izany indrindra no nitondran'ny association Tialongo ny fanampiana ho azy ireto. Zay eo ao amin'ny fikambanan'ny Tialongo izay tariny Andriamatoa Mami Claver Merson sy ny fikambana ao amin'ny Fitamo izay tariny Andriamatoa Tety eto Morondava satria rahantsika malala tokoa fa tena ao anatin'ny mandalo fahasahiranana zao ity firenenantsika ity na tsy firenenantsika ity fa iaby mihitsy manerana zao tontolo zao amin'izao fandalovan'ny valana aretina Covid-19 zao. Fa dia hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ao anatin'ny vaovao ety Ampamaranana. Atao rin'ny fahafatesany ilay tovolahy mainty hoditra tao États-Unis dia nafana ny toedrara tany an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay tateriny Asin'Andriamalala, sarin'ny Mathieu Princy. Ny zoma lasa teo no nitranga ny famonoana an'ity tovolahy vaventy sy ranjanana mainty hoditra ity tao États-Unis tao. Ny paritaka tao anatin'ny tambazotra sosialy ny oronan-tsary namonoan'ny polisy iray an'ity tovolahy ity. Fihetsika izay nanohana olona maro no nataony ity polisy ity toy ny hitantsika amin'ny sary. Analina ireo vahoaka ao États-Unis no nidiran-dalambe sady tezitra amin'ny fihetsika ity polisy ity nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Trano sy fiara marobe no may nodoran'ireo mpanao fihetsiketsehana ary anisan'ny tena lasebatra tamin'izany ny birao fiasan'ny polisy sy ny mpitandro filaminana any an-toerana. Mihamafy isan'andro ny fihetsiketsehana any an-toerana mangataka fampiarana ny lalàna amin'ireo mpitandro filaminana ny vahoaka. Omaly moa dia nilatsaka ny didy amin'ny tsy fahafana mivezivezy amin'ny alina izay mbola nampiakatra ny fahatezeran'ireo vahoaka. Ny filoham-pirenena Amerikanina dia nilaza androany fa iresaka amin'ny fianakaviany maty. Andrasana araka izany ny toy ny tiraraha ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena ihany koa tompoko lasy tomboko vavy no nanakataka natanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity herinandro ity ankasitrahana fenotra ny safidinao miaradia miara-dalana amin'ny MBS amin'ny fotoana rehetra. Tahaka ny mahazatra moa dia manome fahafaham-po anao anatin'ireo oronan-tsarosary mihetsika mahafinaritra ny MBS aorianan'izao fotoana irantsika eto izao dia ny Murder Mystery no anomezana fahafaham-po anao comédie dramatique izy io. Adam Sandler sy Jennifer Aniston no ilalao izay. Ho amin'ny rampitsy kosa dia ampahafantarinay aminao sahady fa Une vie à New York zay no lohatenin'ny oronan-tsary tsy ametsika ho aroso anao karazana film romantique indray izy ity ary Morgan Freeman no ilalao izay. Ny tenanay mametraka mandra-pitafa ao manaraka film tompoko.